Nizaka ny seran'ny aina. Fiambaram-toy nosoratany Tapapoa. Ireto avy no amin'ny ainan-tantara: Christophe Raviarimanana, Tapaporoa, Zakarandry, miaraka amin'ny Sofaliry ary Saoly. Nandrindra ny lafiny teknika Yarinaina, mpanatotosa Tapaporoa. Nento, ainao ato. Efa hoerinandro izay mamany narary teny eto mataty amin'ny hopitaly. Eny eky efa ela niaingo tamin'ny teo dadatroanao izany fa tsy misy fotoana mihitsy aho dia izao avy mba tonga aty e. Tsy manino izany e. Samy manana ny manairana azy daholo ny olona rehetra. Neny koa ny aho efa tsy dia manino e. Ilosako aloha ianao ry neny Tomari fandehana trano reto fanafody voavy vidiko tany amin'ny farmasia reto ah. Fa angamba nandany vola mividy fanafody tany andro ity. Ka ilay dokotera lehibe mihitsy neny amin'ny ordonnance mahakasika an'ireto fanafody reto e. Izay fa hiditra ao vetivety aloha fa ilaina maika reto. Volana. Mahaiza kely olona. Efa tsy namantsika intsony izy. Neny toa, vino ty lazainao. Maty ny reniko. Maty veneny. Eny eky Tray neny. maty voaingana teo izy. Efa mikarakara ny taratasy rehetra mahakasika an-drazana izao fianakaviana. Sia, tsy mino asany ah. Tsy maty izany ianao ry neny ah. Zaho ve dia ihany amin'ireo amin'ny resaka fahafatesana ohatr'izany e. Ao mety ira ty dia hijery eo raha tsy mino. Io izy io. Efa misarona anambe ambony fanjiny io. Neny ah. Sana ireo reto Clarisse fa efa hitombo vanany avy vidy fanafody ah. Fa ireo hoe nisy mivoaka kely any ivelany mihitsy ny fianakaviana sasany fa tena mitangorona be loatra. Ao, io lalana izy sanany io. Ina tena nosanao saty azy neny ah. Otany marina fetsika mianaka ny fatsangitsangy teto. Ankehitriny, izany faranao e. Tena mangatsika ve sisa azy neny ah. Sy laosanao ah. Neno ah. Sy laosanao ah. Mafiamiko sao e. Efa nanao izay azony atao tsika ry volana. Efa nanao izay vitany dokotera saingy izao sitrapon'Andriamanitra dia mahaisy amin'iny efa lalana voasoritra ho tsy maintsy diavintsika olombelona izao. Misaotra azy tadatoa teo ah. Fantatro mihitsy fa efa nanao izay tratry ny herinao ianao tsabo aneny. Mandany vola makarena mba ny fitianana fanafody. Efa nazany asa dia mbola sao. Mbola sao ihany efa ranoreniko e. Atao ahoana? Tsy mpandaritsika ry volana. Okaiky izay ry volana. Ok izay. Avelao ahy neny toa. Avelao ahy. Ka marareto any indry. Avelao ah. Izay volana. Aza mitomany sona. Efa tsy namantsika intsony izy fa mahaiza monina ty ah. Eno malalako. Felena mory neny ah. Mba ono izay ry volana. Ay, tsy aly eto mihitsy izany ah. Fa tena ahoana loatra e. Neny ah. Tsy efa hoe ho sisana fenao e. Dokotera izay efa nilaza hoe mivoaka ny hopitaly rapitsy maraintsika rehetrarehetra. Dia izao tsy mbola mipaika akory ny tatao volana dia maty ianao. Tsy mino ahy e. Nanina tampoka tosy ianao neny e. Neny ah. Neny ah. Izay volana. Teo Jean-Louis ah. Avy sa reto izazy ty.
Hoety maka-rivotra ny ivelana any aloha za. Dia aleo mba miandro kely ao ivelana daholo tsika fa efa izay ny dokotera nalany fitaovana rehetra izay natokaka taminy. Manaiky fotsiny ary teo fa tsy maintsy any amin'ny tondrasana ao fantatra. Loro Maria, aza manao izay hanala baraka aty ianao aty amin'ny hopitaly any antsika jereny ny olona raha tsy mitazana aty amintsika daholo no ny adalanao. Ka tsy misy miala-tsy manaiky moramora izany eto androany. Tsy maintsy any amiko ny fatin'ny Justine Mamavolaana mody. Sapitrina ahoana moa ny tsy maintsy any aminao ianao anery Maria ka tsy nikarakara azy kory tamin'izy mbola narary fa na paracetamol ray iza tsy mbola nididinao an'ny olona maty io. Dia ninona lazainao eo dia samy fianakaviana isika. Tsy nahita fahoriana ny arahanay sy Justine ny zakina ireo sy Clarisse fa tany an-davitany foana. Izay ny takosina teto foana tsy mifanary mihitsy hatramin'ny fahazazana. Tsisy idiran'izany resaka izany eto ry Maria. Aza manao izay manala baraka eto ianao ao zalahy. Ao batao ny razana mba sasamy andro ilay sprinter vao nalaina teo. Ao dia ampidira tanatin'ity vatapaty vao nambarina vonjy mainty ity izy. Tandremy ihany somary mavesabesatra ihany vatapaty io fa mbola mando Ie, tonga dia batao mihitsy. Ampidira ao amin'ilay express kely ao an-tokotanin'ny hopitaly ao zareo Izany ry makisasindelo nareo mantsy mitary-dalana mitondra azy avy aty aloha. Tsy atao raha sprinter izany izy fa misy mazday fanafarako miandra ny razana ao ivelany ao. Aza miena amin'izany zalahy fa tsy lazaiko atao Mivantana ny sofin'ondry tsika mitrosako any amin'ny maty io ary mbola ohatrinona. Tonga dia andao iny andavamamba natao izy. Ndao ary hitantsika eo izany tsy mahalala ny lohako anga. Volana fanakizika teo dadatoandry teo. Lasa mivoaka vetivety any izy ary neny toa. Anamboatra fiara-pala angamba izy teo. Mety fiverina izy izay ka. Avy enga nareo ty. Avy io Fa ataonao inona izany? Avy aby io apika izay batazy fa mavesatra be ty Neny toa fa ho batainao aizy io razana io Aza be fanontaniana ary kala fa avy fotsiny ampio aloha. Neny toa ka tsy zakatsika ane io Ka tsy maintsy bataintsika amin'ny eto andavamamby io an'io Avy aty amin'ny tongony indri dia izany any amin'ny lohany ihany. Tena tsy zaka mariny avelao izy eto ihany ka. Tsy misy an'izany ary kala volana. Tsy maintsy any antsofin'ondry ity vao mijanona an'io. Aloha atsoko vetivety ilay sofera nampetsika hibata azy ary Efa nasaiko nanao vary sosoa ndraiky Clarisse aho mandeha any ambony misakafo fanao anie. Misaotra dadatoa, tena tsara fanahy be ianao. Oay, fa nakaiza ny razana teto am-piforiana teto ry volana. Nakaiza tompoko vavy Justine. Lavizina sisa amin'ireo teto aloha-pandriana eto Lasa mety Maria any an-trano any an-tsofina ry dadatoa. Maninona? Fa ny raha matoy iny ve tena mitapy mihitsy. Dia maninona ny jerena fotsiny izay agegena nataony teto Teto ary nisy mpamango mahita mankany azy teoko. Inona re izany Randriamanitro? Nafarany ho avy any aminy ary dadatoa. Nitomany andeha anaraka andreniko any aminy any afa tsy ndrara iny. Fa inona mihitsy ny tena ao anatin'ny lohan'ilay vehivavy iny Tsy haiko ry dadatoa. Tsy maintsy mitondra ny taratasy mpahafatesany neny avy aty aminao iny aho vao mahazo mandeha andry. Iny akita TTC izany. Vehivavy adala
ataoko mahalala ny anarako iny anio. Efa tena tsy mahay miaina mihitsy mantsika dia hifankahita kely amiko ah. Oaka mosy tadatoa. Raha izao tao piasa sy mikidrakitra be ohatran'izao ireny fatandreniko hoe. Neniko Mariany aneny tsy mahay miaina eo volany. Manenatra olona mihitsy ny zavatra ataony. Miangavy ary tadatoa. Tena lelafiko ny faratianao. Tsy misakana ny atezeranao ah. Saingy raha mba mety dia avelomao tsara ilay venana amin'ny maty fo mifanazarona. Miangavy rery tadatoa. Tena marary saina ve ilay raha matoa iny e. Eny e, no izany tenino izany dia andefitra. Fa raha ny foko ny haparika mariny dia asa angamba izay azo azy. Misaotra indrindra tadatoa. Engany ilay Andriamanitra manakaream-pahasoavana no hanolotra 100,000 eny tsy manam-pataperana amin'ny paosiny ilan'ny volany tsaponao sy nanasoavanao anesiny enatra amin'izay. Aza misaotra amin'izany ianao volana. Adidy tsy maintsy nifaiko ireny. Niteniko aminao fotsiny dia izao ah. Mitraka dia hatreo ny fiainana fa efa vitany azy. Ny anjaranao sisa dia mitondra mba afaka ny amin'ny fialan-tsasatry ny fanahany. Mila milofo sy miezaka hatrany eo amin'ny fiainana. Marina izany ry tadatoa. Makasitraka indrindra amin'ny teny fampahirizana. Ka andao hiakatra eny ambony ary tsika dia any ny anomezako an'ilay taratasy mpahafatesan'ny tompoko vavy sy stinina reninao e. Izay indrindra ry tadatoa. Dia omeko frais taxi ihany koa ianao andehananao anatrika amin'ny fahoriany reninao eny Antsofin'olo e. Tena mety be mihitsy ilay akanjo ah. Izany eo efa niteny fa tsy mifakaiza izany ny abianareo saintia zanako e. Tena mitovy tsara mihitsy. Dia tena saintia mihitsy indray ao anatin'ilay akanjo ah. Misaotra ary nenitoa. Tena tsara mihitsy ity robe mainty ity. Zako moa ve dia amin'ny zavatra ratsy mandry e. Rehefa tia amin'ny nenitoa dia tsara karakara tsara. Ao moa mandry dia ndao any amin'ny efitra misy ny fahoriana fa misy mpamangy ireny miditra vavahady ireny. Manao an'andre moa e. Tsy efa mety izao. Mirandry tena mifendrofendro tsara. Reto avy reto mantsy izao mpiara-miasa amin'ny dadatoa teo. Dikan'izany manam-bola be ireo. Nga moa izany mila manao mampalahelo izany e. Tsy efa mampalahelo azy ah. Reniko anie io maty io e. Ka izay mihitsy ilay manimba zavatra izay. Tsy mety mihitsy ireny maly ireny. Mila manenjika versement tsika anio fa tsy haranao atao ilay omaly teo iny ah. Anio ny sisa ny teny eto amboatra nilazana fa raha-pitsy efa ho aliviny. Iza tsony ny amangy ao aorianan'izany. Fony mbola velony neny ny fanararotiny nenitoa Marisy. Fetsifetsy eny. Zaho efa maty afo mbola atao ny fitadiavam-bola amin'ny vatany. Miara-metsika ao andry ah. Tany amin'ny hopitaly tsy nila ny ranomasindry ny latsaka na dia goty kely akory ary. Fa izao tena ilaina mihitsy izany. Amin'izao mbola mikarakara valopeo an-tokotany izao ry zareo dia mandehana no mifokofoko mitomany mandalo eo. Mandehana. Sy eresany izy. Indrisy matsary neny. Rehefa nanomboka tany amin'ny hopitaly nifatana ny famondretany nenitoa tamin'ny fianakaviana. Tsy nanaiko mihitsy tadatoa teo mitondra ny nenitoan-drazana taty satria nenitoa tsy mba hitany karakara neny fa izy mbola velona teny amin'ny hopitaly. Tadatoa teo kosa mifanolotra amin'izany satria izy misahana mividy manontolo ny fanafotany neny. Ary fa maninona ny velona sahady? Ka toa manaikitra ny tia kiraro nomenao hanaovako tery nenitoa e. Si, miaritra kely fotsiny kely volana. Anisy raha-pitsiny sisy e. Eny ary. Zaho mihitsy ankiry volana. Mipitrapitra mampalahelo tsara indray amin'izao. Ary mandehana somary mivelona kely mandeha iny aloha e. Dia avy eo midirandray mamonjy ny toerandreo amin'ny efitra misy ny razanao. Eny ary nenitoa.
Forzay. Fa nanomboka voina indray moa ianao tery volana no mametrapetraka re ary maninona no manjombony endrika be ohatran'io e za nge tsy hibe dianao fa mangataka fanazavana fotsiny e za mantsy ny ala teny amin'ny toeray mihitsy tamin'ny sabotsy tontolo Marary indray korysetra fazafady ay ve zany kosa tsy manena ka dia efa mba nanahoana nefa zao ny fahasalamana efa salama tsara maty izy nalefina omaly zany ve zany le nambaritany aminareo foana fampisano mihitsy nytakotona eny ry setra tsy natao tao an-trano fatin'iny mahereza volana moiza volana fa zay minjary mba mangidy amiko somazo azao ry setra indraindray tena mila ho kivy mihitsy mandinitra amin'ny fiainako naza kivy zany akia tsy maintsy miatrika ny lalana tsy maintsy nalovan'ny zanak'olombelona ny fahafatesana azo manarotoko zany ry volana tsy anjombona lava tahaka an'izao akory ny andronao fa mbola isavy raona ny tantahoanao io ary tsy maintsy hiposaka le masoandro vaovao orinao mety mbola ho tonga tokoa ve le marena vaovao mety mbola misy antenaiko ihany ao amin'ny fiainako asa aloha fa rano mariko ny mamaritra no avoko dia tsy hisy sandy volana aza miteny azano ahy ianao tsy maintsy mbola ho avy no marainy vaovao volana mialatsiny aminao fa tsy afaka nanatrika kory tamin'ny fahafatesan-drenonao mahatsiaro tsy navita didy a nanolonao ka tiako toratsy niriko misy mba hiatoraka teo atratranao toy izao tamin'ny fahorinana zoa nantenaiko mandreny tambitambanao sy ny teny feno fitiavana famokandreo morotrao reo saingy atao namofa hainao aza tsy nahafantatra ninona raha tsy efa voalefo ny mendry tsy misy tianao zany ry setra ny aretina tampoka namely aneny ka nitarika azy tany amin'ny fahafatesana ny tompon'ny azosola fa tsy nao velively akory no zany aza ry volana tsy mety mionona mihitsy nysaiko hoe ren'ilay olo tiako ny maty dia tsy nanatrika tsy nakahery tsy nitsapa lahelo ary indrindra tsy mandevina azy efa fantatro mihitsy fa tsy maintsy izany no teny aloko ny favanao ka satria eko tsara ny fifandraisanareo sy ny eny izay mihoatra lavitra no mpianaka azy nefa raha afako ny fahafatesana tonga tsy mampilaza tampoka loatra mihitsy raha tsy ary mizanany naterany ny laza tampoka ny fahafatesana dia angamba tsy nino oka zay ry setra tao ianao indray ty fambisaram-pahoriana be noho izany eny raha toy ny miaty marary ny fero volana ny faravarana ny voam-pahoriana no tao aminareo fa ny fahoriana kosa irahantsika amin'izaka ka nazany azako oka mihitsy izany resaka izany ka teny feno fitiavana be zao nandrazao ka voakandreo molotra eo manify ireo
Ilay manify mofo zay eno a volana tiako ianao sako tena tianao ry setra avy nanatitra hitako tena malaina ny saraka mihitsy nareo teo dia ao analesa raha taonia mandrosoa aloha atao anaty fiara ie dia ao analetsy tsy mety aterina tongotra ny anay ankizy fa tsy mba manana katikata raha hoentina ohatra antony anareo tony zay angatony zao ilaina ntsony vahoana ty ka ny essence ary ty zao tsy misy fa ilaharana be ohatry ninonako tsy maintsy andeha tongotra toanareo ihany koa zany zay atsariana azy fa tokoa inona ny mahatonga an'io angaly etsitsika vahoaka mahalala an'izay tena nahatonga an'izany ny anjarantsika dia miaina amin'ny zava-misy fotsiny dia zay tsy misy ny essence dia mandeha tongotra zany tapaka ny jiro dia mitakizina zany zay aloha afaka ny aninina ihany ko moa fa averintsika aloha ny resaka averina moa zany le sipanaterana lateo iny zao deba be ngamby dia mifanohatra amin'izany lazailina zany le tsorotony sipamandra ve kinona letsy ny raha nla aminy fitiavana kinona moa le ty koa zany ahoana koa ary zany fanontaniana kidaladala n'le ty zany dia efa mahantra ve letsy alahy dia mbola mahantra ihany koa siperahana rehefa tsy afaka ihany ny tena dia mba sipa afaka irahany teo voalatsa fa voalatsa ahoana moa zany ara ny tena mahazo tombontsoa kokoa fangaly ty tombontsoa no irahana amin'ny vehivavy amin'lahy fa inona indray taraika amin'izany nareo fa efa zany indray zao rehefa samy mahazo ny tombontsoany dia zay nataoko atao raha te alao amin'io fanitrana mangitsokitsika io elahy tsika sy lahy zao mitovy ihany samy bandy sahirana ny aingana fa zana nambady zanaka deba dia zao aty anaty 4x4 ny lahy kosa aloha tena tsy vitako fa ahoana mba marina letsy raha mahavita miaraka amin'ny sipa ohatra n'iny ankizy ny lahy ikaty ve maneno ny katy le izy manao kalaresikoloha iny ve angaly etsy mijery an'izay kilemany any na ohatra ny sahona aza fa le tombotsoa le areny renina mikapila kapaza manidina amin'ny avion foana mandeha any ivelany La Réunion, France, Italie, Allemagne, Chine mitsangatsangany manao vakansy fa le sipatomady sy manjakely an'la teo reny etsy La Réunion kely reny mitany dia zay tena tsy mitovy le tsika ka zany vady zany ankely le tsy mandrak'izay ry taony iny ve tsy enjana be na ny mahita an'iny ohatran'ny sahoan'iny ao an-trano isaky ny maraina aza atoandro hariva ny alina moa zany tsy lazaina ntsony fa mety hanofo ratsy eny enjana ihany aloha amin'ny voalohany fa amboarina le tsy ny saina tsy mieritreritra zavatra betsaka fotsiny fa dia ny vola be ny ray aman-dreny sy ny bebeny natao ao an-doha fa honoaly tia inona moa zany tsy hitsaboana azy iny nefa ny vola misy sady toa tsy miteny izy fa miome sy mitsikitsiky fotsiny ny ataony dia be rarakivy be taile voamasony amin'izany votirika ary tory reto ry tiry zareo fanga izy mihitsy reny nandeha niotra tao amin'ny mpanotra tao izy dia nyreny mitondra azy tao fa zany andro tato anaty fiarako ka midina ilahatra amin'ireny eny an-dalana aza ve le tsy mana hira fa aleo le tsy andeha
mety efa hiditra eto akaiky lay eto amin'ny devant eto mihitsy zao izy iny a. Okey, zay ary za ihany koa mantsy hidina anatro nyreniny apiditra azo ato anaty fiara. Tiany an'lahy dia mba ataony lalasopy ihany e. Misaotra letsy e, misaotra raha ataony e. Avy aiza Ndry? Amoron-dainga? Rehefa mipetraka aty amiko dia mila milaza hoe aiza na aiza rehefa mivoaka ny trano. Fa tsy hoe sortie libre dia entrée par anana akory ny mazava. Ena ry nenitoa, voazay. Dia izao koa manomboka rapitso Ndry dia tokony efa mahita asa fa tsy mikarejeraka ny tapo tanety akory ny atao raharaha. Ahoana ry nenitoa hitako asa rapitso sahady. Fa nahoana Ndry tsy ahita e? Mbola tsy mitady akory dia efa izany ny atao ao an-tsaina. Sarotra any mitady asa amin'izao ry nenitoa e. Tsy te halala fa ataovy izay fomba ahitany e. Na asa trano ary ataovy rehefa misy vola. Tsisy rendriany akory mipetraka ato an-trano ato ka isan'andro izao Ndry dia hotororan-kanina fotsiny ato e. Zay. Inona koa izao mampitomany amin'ny izany resaka izany? Tsy tena zazavavy marivo raha maso mihitsy ka. Efa izany lazaiko izany ny marina ka tiako tsako tsara izay teniko izay Zay fa mila Ndry miasa. Aleo fa hitady ary nenitoa. Hanao izay fomba rehetra hitana asa. Izany ahay mba teny andrasako avy amin-Ndry. Fa tsy ny ranomasina vozina sahala amin'ny inona eo. Fa hiezaka e. Ary aiza daholo ilay fitafiana nanaova-Ndry tamin'ny fahoriany ireny. Le robe mainty ny Cynthia dia le kiraro mainty ireny koa. Ao an-tranao. Dia ndana sasao dia kiseho tsara ataovy madio dia aveleno aty amiko. Fangamo ireny tsy efa nomenareo Iza ny teny an'izany? Nenitoko. Tsy misy menandry izany ireny fa nanalana henatra Ndry tamin'izay tonga namango teo fotsiny e. Raha rehefa fitafiandry ireny mantsy ny nanaova-Ndry dia afa-baraka tato angamba izay menakavy. Eny e, tsy maninona koa zany ka tsy maninona fa ho sasako tsara dia averiko. Izay mihitsy. Dia ataovy madio tsara dia pasoa izay vao omena Ary andeha hoaiza Ndry iny e? Mbola miresaka amin-Ndry ny ahy e? Ka saika tonga dia andeha hanasana le robe sy kiraro Ay ve, fa hono aloha? Izay ry nenitoa. Nisy namangy andringa tany? Ie, namako. Ay, tsara kosa izany. Meo aty ary izay valopy azo rehetra tamin'ny famangina fa zata sominany e. Lany resaka taminao tato anaty fiara teo iny ry Tony? Namako iny rery bebe efa ela zay rolantsy ny ona dia mba nifanatsafa kely e. Izany namana efa ela tsy mifankahita izany eny mety efa niova-toetra e. Tsy tokony atokisana tsony mihitsy. Sady ninona koa dia aza atao mihitsy ny mampiditra olona atao anaty fiara. Ien'ny Tony ve izany e? Eniko izany ka. Ary mandeana moramora fa za dia mandeha mafy loatra ohatran'io ianao e. Sika ane tsy maitsy e. Izany koa ve dia mandeha mafy ry bebe Eny e, mandeha mafy izany. Aty amin'ny toerana be mpandasy mpivezivezy aty tsy azo andehanana mafy ohatr'izany. Satria raha sanatria misy olona sendra manapaka na miampita tampoka dia voadona avy hatrany. Le olona kosa ngery bebe tokony mba eny amin'ny trottoir no mandeha. Jereo fa lasa amin'ny fiara indray no matahotra olona fa ny olona efa tsy matahotra fiara tsony mihitsy. Aiza kosa ozy ianao fotoana izay lalana andehanana amin'izao Jereo fa feno mpivarotra ny trottoir tsy misy andehanana mihitsy. Tony Tony! Ahoana izay ry bebe? Miresaka aminao anie ka ty fa tsy rarahinao mihitsy. Ay, tsy hitako aky malala fa azafady. Mifantoka amin'ny familiana dia tsy mahita ny baiko moana tondry.
Ahoana? Marary be le noorony mpanotra. Zany foana kireny a. Fa efa azo azy ve nefa? Tsara zany. Mbola miverina ve amin'ny manaraka? Mbola miverina. Jereo tsara amin'izay lalana fa sady efa rena miresaka amin'ny loatra ianao e. Aleo rehefa tonga ny antranontsika miresaka arikatia. Zany aza tezitra ohatran'io moa zay. Oaka aloha zay katia. Aleo rehefa misy amboteiasy ndraiky izy na niresaka reo. Indri ve zany teny bebe zany Zao fotoania. Bebe? Mila manara-masonao amin'ny orinasanao ianao. Tsy afaka mandalo mihitsy mandry fa ho any anosindray rehefa avy eo ikarakara amin'ny pasiporiny katy. Ka tsy fantatro koa rengezy tokony ho raha maso ao Hatramin'izao ve dia tsy mbola hainao ihany ny vokatra vokarin'ny SC? Eny fantatro hoe sokola no amboarinao fa le arahana maso amin'le izy ny tsy haiko. Mamaky sokola amin'ny mpamongady vitsivitsy eto Antananarivo sy any amin'ny faritra izy io. Ary misy mpanjifatsika ihany koa hatrany velany. Efa fantatra ihany koa zay ka. Fa le mpiasa ao amin'ny orinasa io toa vitsikely zany Sainy indrindra. Mila arahana maso zareo fa misy lava lamosina. Manendrika hatrany amin'ny 10 baoritra isan'ora amin'ny masinina iray ka raha vao tsy manao ny asany tsara mpiasa dia tsy ho vita mihitsy zany. Angamo ao amin'ny orinasa io tsy misy contrôleur bebe? Misy ao fa mpanara-maso avy aty amintsika tompon'ny orinasa mihitsy le tiako atongavany. Ambany fahefatsika daholo mpiasa ao n'isan'iza. Eny tsy maninona fa hoany azy zany rehefa avy eo I Claude Sofera ihany koa moa efa niasa androany dia izy zany no mitsena ny ekena sy hortense any am-pianarana. Reraka zany. Zary mbola misy soratra hoe mitady fonda zeto be ho reriketo. Ilay izy koa na misy soratra aza rehefa tena manantona eo aminy eo ianao ka tsy mety aminy dia lasainy hoe efa nahazo. Reraka mihitsy aza ny mivezivezy taty androany tontolo. Niakatra sy nidina tamin'ireto tranombarotra ivarotany sy mohety be ho rerika reto. Aiza indray rezany mandeha maninana kely. Ny andro koty efa ora fodiana. Aleo ialanenina any Analakely amin'ny farany dia rehefa tsy mahita fo mandeha tongotra mody aleo izay no atao. Soma tsy mahazo fahavaratsy amin'iny toa any an-trano andray raha mody aloha be ihany nefa tsy mahita kory. Maninata zany? Izy ianao tompoko? Taitra ianao? Fa inona nahazo inona nataoko atao anaty fiaranao ato ramosea? Azy itsahana aloha le seza azafady ampidino ambany ny tongotrao. Azafady tompoko. Dia tsy misy tsaronao ve ny zavatra nataonao fikalakely ty? Tena tsy misy tadidiko tompoko. Andeha hitany arabe ianao no saika voadonako ny zavatra nataonao nefa dia tsy voakasiky ny fiarany etoko akory ianao dia efa torana. Tsy voadonako ianao ka tsy haiko hoe mody torana ve sa tena torana. Nganisy an'izany ramose. Izay no mahatonga anao ato anaty fiarako ato
Tahotra ny fitsaram-bahoaka no nampidirako anao ato. Nisy mantsy ireo olona tsy nahita ny zavaniseho akory no seho lava lela ny famaly tamiko tany. Netiko aty amin'ny hopitaly ianao na dia tsy nisy aditsoko aza. Ary vao namono motera ka andeha hibatanao hiditra ato amin'ny hopitaly mihitsy io ianao matsiaro saina io. Tsy hoany amin'ny hopitaly zany aka. Tsy hoany zary salama be tsy maninona mihitsiko. Vao maika mety amiko zany ka. Sady tsy te hanery anao hoany koa nge ahy e. Za koa tsy te hisahirana amin'izany. Aleo ahidina ramose azafady miala tsiny indrindra miala tsiny fa nanelingelinanao tena nandrebireby sy nampivadika ny lohako mihitsy ianao. Mba vao re ty varavaranty denako azafady eny ary efa moa azo mihitsy aho io. Zay misaotra ramose ary tsy hitanao ve mila kapako tompoko? Aiza nahitako an'izany e? Tsy maninona ramose mazo mandeha ianao. Andeha mihitsy ahy e. Ary mikisay ianao ery lavidavitra ery sao zao vao tena ho voadonako eto. Eny ramose veloma tompoko. Zao ve ianao vao miditra ny trano fotoany e? Andro efa firy alina izao. Ary aza izy mena da tokony tsena ianao. Fa nga tsy mbola tonga tiry zareo? Za ane zao manontany ianao fa tsy ianao manontany ahy e. Motsy andeha hitsena ny ekena Sortan sa voanao ny trano. Satria Claude Chauffeur tsy afaka fa nitondra ankatrina andehany amin'ny papisy mami. Sendra an'izay olona dala rery bebe. Fa nisy inona indray? Ka za nidina teo Masikara andeha hamonjy ny fianarana ianaran'ny ekena Sortance iny. Nisy vehivavy lepita tampo. Nefa ianao ny rivatra be koa ilay fandehanao reny dia voadona ilay vehivavy. Oka aloha rery bebe tantarako azy dia ahoana? Maty sur place teo izy sa mbola niadraina ao amin'ny hopitaly? Ka izy angery bebe tsy voakasiky ny fiara mihitsy izy nefa torana. Aza mitantarangana amiko ianao fotoania. Sa misy tosidra izy? Noho izy taitra dia niakatra tampoka ny tosidra dia fanina izy ary torana. Tsy haiko mihitsy fa raha ny fijeriko azy aloha mety tsy zany e. Dia inona ny fandraisan'izany amin'ny tsenitsenanao azy menada? Ka nitangorona ny olona ngery bebe ny fiaranetiko e. Dia nisy rangazy nitabataba tamiko hoe olona ny dominao ve dia tsy niraisinao an-tanana, tsy mivoaka ny fiara akory ianao, tsy fantatra akory ny tokony atao. Dia menomenona teo izy. Ko maninona raha nazavainy? Kefa nazavaiko e. Za ndray raha nisaika niara ny fitsaram-bahoaka taniko. Dia nampidiriko tao anaty fiara izy dia nentiko tany amin'ny hopitaly avy eo. Dia inona hono nahazo azy ny dokotera? Ka mbola vao nigadina teo amin'ny tokotanin'ny hopitaly izy dia efa nahatsiaro tena. Ary nilaza fa tsy maninona zany. Dia navelako nandeha. Avy eo niverina nandeha namonjy ny ekena Sortance teny am-pianarana fa efa tsy tantsondro zareo dia zareo zany zao reny zazy reny. Efa matoreo any efitrany ao zareo e. Ay ve bebe kosa rangahy dia efa tena manaitra. Raha tonga aloha dia nandeha nody fa tsy mivily kely tao amin'ny sekoly ianarany zareo angamba tsy fantatra izay nanjohan'ireo zazy ireo. Efa tena niasa saina be mihitsy teo hoe zary reny. Satria fa ho azy ianao ino fotoany? Ho any amin'izy mianadahy rery bebe zaza efa matoa ianao fa zakotabaina tsony. Mandeha any ianao manara-maso mpiasa lany amin'ny orinasa. Tonga dia ataovy mamay izay mitsinga lamboangidinao. Tratra marina. Tena tsy misy olona mandeha firy intsony ity an-dalana. Tsy olona mboto mipetrapetraka mameny arabe.
Ny teny-dratsy fararaka. Ny sigara mipolotra sala amin'inona ny setroka. Raha amin'izao aloha sanatria matampoka ny jiro dia ngamba ny sofony sy fandrenesana amin'iny. Aleo afainganina ny dia fa ho faty aty raha izao no mitohy. Ayaniza. Volana zanako tompom-bavy Justine. Fa maninona ny alina be ohatr'izao vao mody? Safotra tsy nasary tena an-dalana ary ny to dia tsy hita ny vola rehetra taty amiko a. Tsy misy mihitsy na dia frébus ary. Inona koa izay fa tsy nahary boakera tany fa nohanina daholo izay sakafo hita rehetra mirentireny teny anaty vitrine. Tsiry ny toa. Ny vava kosa tsy mbola nidiran'izany sakafo androany tontolo. Ka inona fa tsy zandry tsy nihinan-kanina izany no nahatonga ndry safotra tamiko. Tsy nahatsara tena ka nikaromon'ny olona amin'ny paosy. Nikahihatra ihany ny lambe sy vomafy izany. Aleo mba hiditra amin'izay ry ny to fa sady mangatsiaka noana ny mbola lany moka ihany koa. Adrasa aloha e, tsy miditra eo ndrira tsy voavaly aloha fanontaniako. Ka le fasoary mifanontaniana ny to e. Nahita asa? Tsy mbola nahita ary ny to a. Raha pitso aho mametoky anao fa tsy maintsy mahita amin'izay e. Ay, dia raha pitso ihany koa izany ndry vao mahazo miditra ny trano any. Nento! Izany mbola toa velana ato e. Nento! Dia vitanao ve ny amela rehetra ty velana ty amin'ny andro maizina e? Nento! Volana? Setra? So ihany ianao fahitako. Fa marary ianao volana. Jereo nge ty ianao ve? Tsatra kely oatra n'ilay inondre. Fa naninona? Nona izany ry setra. Tena nona mihitsy a. Nona? Ngaina tsy ny sakafo. Oe, zaho koa nadala mbola manetraka izany fanontany izany ihany. Andraso kely vetivety fa hividy mofo tsara aloha anao. Aingana ry setra. Azafady anie, mofo dipaina ray a, dia iny mihitsy composé. Dia 900 amin'io, ataovy ao anatiny. Izay ihany ka, izay ihany. Mba fonosy kely nge azafady e. Misaotra. Izay dia vita. Aty volana. Misaotra. Tsy nisasa. Tsy rehefa morangorango be. Tena lasa malikely atsy izy. Tsy aveleny antoany kosa angamba izy ka. Misaotra ry setra. Misaotra fa raha tsy hainao dia maty amin'ny alohanana. Tsy misy sorana ray izany volana. Manana olana angatry? Tsy manana olana izany ary setra. Aza manafina amiko izany ianao volana. Sao aho mba mahita vahaolana ihany. Mila mahita zaingana ary setra. Raha tsy izany aho dia tsy afaka hody any an-trano sy ny to. Fa tsy azoko. Dia aiza foana izany ianao no mody. Raha hoe tsy afaka mody ihany raha vao tsy mahita azy.
Manany amotka. Fa zany hoe eo atokotany aho matory fa tsy miditra any an-trano. Tsy misakafo dia tsy morako dama fa mitafilaitra e. Maninona tsara hoe volana. Azao lazaiko anao aza miafiafy velona amin'izany ianao volana fa mindao dia any aminay Tsy risetra. Fa ahoana? Tsy avy an-trano avaliko anao. Fa maninona nefa e? Olo tianao nge azoko lazaina amin'ny ray aman-dreniko ny volana dia manampy za sy ny fianakaviako. Tsy manolako ny fipetrahana any aminareo risetra. Ny fahitana asa ihany izay no manolako rehetra. Ka tsy hita-pangezy asa hoe azonao atao iza miandray anao hiasa amin'izao paozinao kozatina sy malotoloto kely izao. Raha nresaka hoe amin'ny restaurant sy ny hotely aloha tonga dia tsy mandray vao mahita anao. Tsy misy azoko atao anefa risetra. Tsy afaka mandigana ny tokoa nambarafaran'ny to mihitsy raha tsy mahita asa hoe. Dia zao ary ndeha atao Mbola misaotra anao ihany ary risetra. Tsy misy tokony hisoranao re zany azaho tsara fotsiny ny asa zay ihany aho mba teniko. Aza matahotra ianao fa tena ho atsaiko mihitsy. Zay zava-dehibe. Efa hitanao fa ngery firiana fitadiavana asa dia tsy misy tsara indrindra fa tsy ny fanajana an'izay hita ihany. Afaka mandeha amin'izay ianao fa efa tonga eto amin'ny tranony iny totsika. Eny ary zay fa so tazana ihany koa ka hiteraka olana vaovao anao eo indray. Mandra-pio risetra. Velony volana. Andeha ho aiza iny? Nento. Efa feno ngano fepetra mipingapinga makaty an-trano aty. Enatra nento efa nahita asa. Ay, dia ara-bainaka izy zany ao midira mandrosoa. Mangirana ny gorodona ato an-trano izany vao avy ny sorako savoka aky io Ie, tena mangirana be mihitsy. Dry angamba mandehana manao dosy mihitsy aloha dia misoloha akanjo. Tonga dia mandehana mihitsy fa teriko any akanjo ry sy ny servieta ry rehefa avy eo aza misahirana ry nento fa leo alaiko mandehana aky ao mandehana volana. Mandehana fa teriko any. Tsy manahirana anao? Ie, tsy maninona mihitsy zany. Avy indray tonga dia misakafo fa efa masaka koa ny sakafontsika. Tsy aleo ve miandry azy sainty atony mahazatra ihany? Ka tsy miandry azy tsony. Tonga dia mihinana rehefa avy fa ndana aloha tonga dia manao dosy ndry. Tena mafy ty asako ty. Nettoyage. Manadio ny efitrano rehetra ato amin'ny SC. Ny efitrano tena malalaka be nefa dia sofa fiansaina sana amin'ny fanadiovana azy. Ilay mitiky manadio ny soko mintsana amin'ny tany amin'ny rakoloara ny tena entsana. Voadionao ny eo dia efa milatsaka indray ny etsy. Voadionao ny etsy dia milatsaka indray ny ezo. Ina mampijorojoro nefa an-trano maloto. Mba maka anakely bebe fa tena mandreraka be ilay izy kisanao dia misy misana indray avy eo. Fa ora fanaovana posy angato zao ny hoe akaina ianao ka ina mampianana fa tsy niasa natao. Dia vera ny fiala kely ty fa zarazaray fotsiny ara ny volan'ny orinasa. Ino madama? Ataovy mbola tatatao mijorojoro eo anie ianao tonga ianao dia omeko ny de na maninona mora tonga dia mizam-pia avy hatrany. Oka zay tompoko, oka zay fa hiasa Efa miteny azy zay Antoany sady ianao dia efa nahazo fanamariana. Fonatra amisia.
ataovy mandromantelo ankeza fa tonga dia za le nitalaony setra napiditra anao tato mihitsy no androkanao. Ngara hoe namansetra dia mihevitra ny kilavaka ato ianao. Tsy misy io a, mitovy daholo mipiasa ato. Mazava aminao ve zany? Tompoko, mazava. Ndao tsika bebe andeha. Tsara mihitsy zao a, tonga dia miondria ohatran'izao foana ny karama. Aza mata ohatra ndefa tsy hikitika ny karamandry izany na dia ariary aza. Mafy ny ainana vao mahazo andrena ry setra, ka tiako raha mba tehirizonao ny karamako. Mety mihitsy ange ho azo ataondry izao e, dia amin'izay a tsy lanilany fahatany ny vola. Iaretako fotsiny le asa ry setra fa tena mafy a. Ngako moky misy asa moramora zany ry volana. Mafy daholo ny asa rehetra. Fa le anay ao tena asa mafy mihitsy e, nefa ny karama kely. Dia mba fihetsifetsy ry volana rehefa tratra ny ohatr' izany a. Manangana fo maingana dia miala avy eo manao zavatra hafa. Ka izay mihitsy ny eritreritro. Nefa rehefa nandinika tsy maintsy miasa mataonao vao mahangona satria kely ny karama. Fa rehefa hita amin'ny mpampiasa ngery volana hoe miaritra indray dia misolotra tsikelikely eny ihany ny karamandry e. Raha ao amin'ny orinasa iasako io mihitsy dia nofo izany ry setra, tsy mba hisy mihitsy izany. Eny efa miditra ny firy aloha ity indray ity e. Miasa lany io ry setra, miditra amin'ny enina sasany hariva dia mirava amin'ny enina sasany maraina. Tena mivarotra torimaso. Nga ny torimaso ihany namidy e, miaina iray manontolo mihitsy. Maso toy volana dia mahery mihitsy. Andeha amin'izay aso dia ho tara ty ry setra. Eny re, mindana indray. Marary. Painany mampikony any anandro ity e. Marary azy ny toa. Tena tsy zakako mihitsy le asa. Ko raha marary dinina nataoko eo. Betana any amin'ny dokotera. Kay. Tena marary ahy. Eno a. Ka hoentina any amin'ny dokotera aveo a. Ie, hoentina any amin'ny dokotera. Dia hoentiko any amin'ny dokotera amin'inona? Amin'ny tanapolo? Zanga mahazo ny karamandrina dia ariary azy. Mba alefa soa moa aloha ny toa. Soloako aneny ianao e. Tsy adalandry amin'izany ary volana. Izay olona omendry ny karamandriany asaina mitsabo andry. Rehefa tsy manana ny antsoina azy any amin'izay toerana misy azy tsony dia reto eo. Nentoa. Tena lasisy marina. Aiza renao ry setra amin'izao e. Efa andro maromaro azy tsy nahita volana intsony. Tena tsy fanohana mihitsy zao fa tena mety nisy zavatra nahazo azy io. Tsy maintsy mifandalovako aty an-tranon'ny nentoany aty ihany no alalako an'izany. Nefa iny raha matoa iny dia isoka-bahavamiko. Tsy maintsy manontany azy ihany nefa fa tena malahelo mafy amin'ny volana. Miady tsy haiko mamina finansena azo azy manginy fotsiny. Aleo tsy hiana any eto amin'ny vavahady eto ela intsony fa tonga dia andondona. Hoy!
Vody! Vody! Izy zany e. Manao any ianao tompoko? Tsy mbola misy fako aliana ato a. Tsy izany tompoko fa saika hitady amin'ny volana. Volana? Volana izy? Volana tompoko. Le lavalava fotsifotsy iny. Tsisy azo mipetraka ato e. Ato mihitsy izy ka. Efa hoe tsisy azo zany hoa ato. Tsy manala teny gasy nga ianao e. Fa ahoana koa ary zany? Nefa ngeteteto mihitsy izy le nateriko iny e. Dia io raha matoa io mihitsy le nentoany. Sa ve zany diso fitadidy e? Fa inona moa zany mbola hijanona an'le kely ty eo ihany e? Eny ary tompoko fa leo andeha. Dia ny fahasalahiny zany ve mety omeny volana ny karamany? Olona ohatran'ireny ny atokisana fa zany ny toany sy atokisany. Avy alao faty mitsidra ao. Tena vaava be ny paozin'le ramatoa teo e. Ohatrany hoe mailomailo be zany izy. Sa heveriny hoe mpangalatra ary ve a? Tena tsy zany mihitsy fa misy zavatra kobokobon'le ramatoa iny ao ka. Dia inona nefa no ataoko halalako an'izany? Setra. Tena tsy maintsy ataoko raha angazy hatafidiranao androany a. Aleo aloha ho tilitiliko kely avy eto amin'ny tamboho eto izy teo raha mbola ao na efa lasa. Setra. Ohatry fangasitra ny kalan'ny tiny toa aty atokotany sahady. Mbola io atokotany io ny alahy. Tsy misy hevitra zany ty androandro fa aleo mody aloha e. Ay, misy olona mikisakisaka mivoaka avy ao an-trano. Vehivavy. Tena vehivavy io. Andra soety liko tsara. Volana. Tena i volana io. Mararo mafy ny fahitako azy zany. Volana! Inona indray moa zany mbola hiverena an'le kely ty e? Volana io. Fa iza moa ny teny taminao hoe midira ny to efa miditra ato ianao? Tsy raharahako izay lazainao raha matoty a. Mpamono olona ianao. Olona marary dia lazainao fa tsy misy an'izany ato. Volana. Tsy maintsy tongako any amin'ny hôpitaly ianao androany dia androany ihany. Misaotra an'Andriamanitra fa nahazo aina somatsara ihany ianao. Efa tsy dia maninona? Efa tsy dia maninona ary Setra. Raha tsy misy anao dia efa matohan'ny nenay ihany koa. Tena mpamono'olona le nentoanareo ry Volana. Tsy vanina. Tena milalao aina. Mety misy adosoa izao saingy izany tena diso ry Setra. Tokony napetrako tany amin'ilay vola karamako ireny fa tsy tany aminao. Izay zany nampalahelo azy. Dia izay no antony tsy mivaky ny lohanao. Ena ry Setra. Mpamono'olona zany amiko ry Volana. Torinotorinany amin'ny manam-pahefana io. Tsy ry Setra. Fa maninona? Aza tao an'izany iny to. Mingavy ianao a. Afana hoany e. Mazafady fa miakatra kely ny feoko. Tsy maninona ka.
Tsy maintsy mbola ho tonga saina foana izy ry Setra. Mbola tsapany ady sony izy indray andro any. Malaika raha izay sitraka ho ary. Efa mifona aminao ihany koa ary volana. Fiona ny fonanao amiko? Fonanao angany ny atezeranao. Nataonao inona izy? Tsy izany ka. Tsy nikasy tanana azy a. Fa inona izany ny fonanao amiko? Lany daholo ilay vola karanao. Tsy manino izany ka. Olombelona ianao e. Mety hitsira ao anatinao izany fakapanahy izany. Ka tsy izany eny nandany azy e. Fa izy lasa nentony. Tsy izany ekina. Ka lazao ary. Lany tsabonanao tato amin'ny hopitaly daholo ny karanao rehetra. Ve tsy olan'izany ry Setra. Tsy hitako izay fonanao amin'izany. Mba ampinitsabona le iziko. Za efa nanamafy mihitsy hoe tsy ho ampy. Any am-piasana ry Setra miasa mafy nefa karama kely. Tena mizaka ny serany eny e. Mahazarinao ny asanao ianao avy eo dia lany amin'ny fitsaboana indray ilay karama kely ny sasarana amam-bolana. Sambasamba mba miditranitraniko ianao ry Teo. Fa dia inona loatra no nazakana nirakatra aty amiko aty? Tsy mahatombontsaina amin'ny volana ary Maria. Volana? Efa fantatra ihany fa tsy maintsy izay mahatonga anao aty. Ka inona ary no tianao ho fantatra ny amin'ny volana e? So dia mbo ampijaliana ao ato ary ny zazaka ambodikely iny. No hoe ampijaliako aloha diso avy hatrany. Izy ary mipotrapotra kely ohatry ny inonako. Manaraka izany indray tsy zazavavy ambodikely izany intsony ihany fa efa tovovavy lehibe miasa. Ka ahoana? Afa-po ve ianao Monsieur Teo? Tsara kosa ny ay mba vitanao tsara ihany zany mikarakara sy nanolokolo azy tato. Fa pozipoziny tsy tokony havita n'izany ngany aty. Zanaka Justine Ravavy koa ny volany. Dikan'izany dia zanaka ihany koa zany izy. Fa inona aloha ny teny hevinao tamin'ireo fanontaniana teo ireo e? Ifandritaka amiko amin'ny volana satria tsy nahazo mifatiny Justine tamin'iny. Aza mba za kely no ampatsiahivina zay adalàna mamoetra vitanao zay ry Maria. Zoko no manontany an'izay mahazo ny volana aty aminao dia zay. Eny ariko dia mbola misy fanontaniana ary ve hoy zato izy e? Ary so ihany ho variana fa mbola maika andeha hitsena ny sakafonay ato an-trano koa. Rehefa tia androka ianao ry Maria dia tsory fa aza hodikodina ny resaka. Mandreraka na mahitanao miatsara velatsy eo ary. Lasary mandeha amin'izay fa tsy sisy anaovako ny asako koa e. Izay no tianao evoaka amin'ny vavako. Eny izay mihitsy. Saingy zandray dia tsy mialeto zany raha tsy mahita amin'ny volana. Mila miresaka aminy amin'izay tena zavatra iainany ato. Everinao fa mpandainga zany. Tsy mino an'izay lazaiko kory ianao dia maninona ny nanontany ato eo? Sa mangarom-bava? Efa mahana sahady nga fa manao kobaka am-bava dia matahotra ifanaritava amin'ny volana. Tsorika aminao fa noho ny amin'ny zazana velany Justine iny natongavako eto fa tsy iainao izay atsanga tsy amanorana avy aminao akory. Moramora ihany ianao ry Teo atao tranoko an'iny misy ianao zao e. Ka izay marinako. Tsy maintsy mihoana sy mifankahita amin'ny any io. Raha zany ary dia mandehana mivoaka eny amin'ny vavahady miandry azy. Izy mantsy mety maty masoandro vao tonga avy miasa. Volana! Volana! Aizy ndrifa tonga dadatoa e. Andeha ho aizy. Mandingana kely any misava ny efitrano ihany raha tsy tsofako sifle eo e. Eto eny anao dia miverina miandry azy atsy ivera amin'ny vavahady atsy. Tsy hitanao zany fa feninao ato mihitsy izy matoa ianao manao an'izany. Hoentiko manaraka any andafy ny zaza iny fa avoay Volana! 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 Teo tsy misangy aminao ny ahy e. Mandingana ihany ndre mandeha eo ary. Ka tsy hitako mihitsy anie izay antony mahatonga anao manao an'izany e. Raha tsy manao ratsy ianao avoay izy. Zao ny antsoina hoe mahana raha matotia. Tsy
rahako izay fomba filazanao amin'ny faniady tsy sotra fotsiny e. Lasa ianao mivoaka ny tranoko. Any ivelan'ny vavahady miandry amin'ny volana raha te hiandry azy. Raha sahandika an'izay moa dia ataovy kely aro jereko e. Tsara ny lazain'ny dokotera teo. Mody rehefa veo ihany antsika. Fala mihitsy ary setra. Raha vao mijanona tiany dia tsy mitsahatra mitombo mifandaniana e. Fa mila tandremana tsara ny zavatra lazain'ny dokotera rehetra teo a. Tadidiko raha izay mihinana an'ireo fanafody ireo fa aza matahotra ianao ry setra. Za ihany dia efa mahavita mikarakara ny tenako amin'izany. Tsy ny fanafody ihany ange ny tiako lazaina ry volana. Lazain'ny dokotera ihany koa fa tsy tokony hanao fizana be loatra intsony hono ianao. Nefa tsy maintsy hoterenina ny toy anony asako raha vao mivoakato. Tsy lasa kosa raha izany ka tsy mahazo miverina intsony ianao ka marina moa. Fa heverinao aiza ny hipetraka e. Tsy maintsy any aminy ihany. Tena tsy ekeko izany volana. Mamono anao io asanao io fa aza miverina miasa intsony ianao. Filazako foana ange ianao fa afaka mipetraka any aminay hono e. Tsy mety izany ry setra. Avelao hiverina any aminy ihany. Tsy efa mba nanenina sy tonga saina tamin'ny tsy nety nataony ve izy ihany izay e. Vetivety io ve? Tsy azoko antoko izany ry volana. Tena tsy azoko atao intsony mandefanao any e. Dia tsy azonao atao intsony koa mbola miverina miasa ao amin'ny fiasananao io. Ka tsy maintsy aroko. Fa voatery izany foana ve e? Tena tsy voatery izany mihitsy ry volana. Tsy afaka ny anaiky an'izany intsony mihitsy aho. Setra. Ahoana? Ekeko fa malahelo ahy ianao no fijaliana iaretako. Saingy tsy vahaolana mihitsy ny felako amin'ny nitoa sy ny fijanonako tsony asa. Vao maika hiteraka olana vaovao izany. Dia inona izany no hitana fa mety? Mila mahita asa vaovao tsy mandreraka be ohatrany ao amin'ny SC ary setra. Saingy mandra-pahita an'izay aloha dia tsy maintsy miafy ao. Inona moa fa tsy maintsy izay ihany no atao raha izay no hitanao fa mety. Na tsy dia tena mety ary izany dia tsy maintsy izay no atao mandra-pahita izay tena metiko. Tena hiezaka hitady asa vaovao faran'izay ainganao anao ary volana. Marina moa. Tena anao an'izay tratry ny heriko sy anao an'izay fantatro mihitsy aho. Izany sambatra mihitsy amanana anao ry setra. Raha tsy nisy anao angamba dia tena onjoonjoko sasamyrera ny fiainako. Satria tiako ianao. Olona irany tarika raha izay hoe voatsongo ianao zano marary, osy ianao zano tsy zarizary. Hainao ve izay hira izay? Izay manjoanao rehetra dia tsaro fa miantra amiko daholo ry volana. Misaotra raha afako a. Iainako izany lazainao izany satria efa ataonao amiko. Oe, tena variana teto tsika. Indoko. Aloha pirimina amin'izay ny entatsika. So mandalo io mantsy ny dokotera dia lazainy fa mbola tamany eto tsika fa mbola tsy mangorony entana akory. Efa tonga manoloana amin'ny vavahady indray tsika ary setra. Volana, dia inona tia mitenenina? Andeha amin'izay so hitan'ny antohanareo eto? Izay mihitsy ry setra. Tsy tia hitanao vazavazaina eo indray a. Aleoka nefa izany tabatabainy toy izany. Toy izay ianao vao avy niditra hopitaly io. Mbola marefo ny toe-pahasalamanao e. Tsy maninona izany izy fa toy ny sainao e. Fantany tsara fa fahavazako tamin'ny... Saingy ny jereny fotsiny. Ny tamberina atao tsaiko momba an'ireny mihitsy ange no
Tsy amelako anao andeha hiditra hotsony e. Okizay e. Omeo aty reny tandriny hoentiko dia mandehana amin'izay ianao raha andeha. Hoe, azafady. Moa fitaovanao daholo no nampiasaina tany amin'ny hopitaly fa tsy misy avy aty amiko sy nentoko. Rehefa ange dia tsika koa izay ry volana. Tsy maninona fa azonao entiny reny bodofotsy sy... Dia inona no tafianao any aminareo any? Misy foana ry andro volana. Ianao no atahorako tsy omeny entoanareo lamba firakotra no niaty zerany tamiko. Fangamonareo sy nento dia tena famaly be. Eny e, nahoana kosa moa antso tezitra. Olona marary fo faty mila vonjy no lazainy fa tsy ao. Eniko kely aloha ny feonao tamin'iny dia izay no nahatonga nanangona ny heriko rehetra nanao izay nahatongavako taty ivelany. Fa ratsy izany angamba dia mety tsy fantatrao akory ny fahafatesako. Aza miteniteny fonotra an'izany intsony ianao ka isorako Andriamanitra fa mbola velinaina soamantsara ianao. Tonga soa e. Tonga dia mandeha namody ry zaitra. Tsika rehefa hitako andeha hody ahoana. Mandry soa ry volana. Midiry e. Misaotra azy nentoa. Veloma zaitra. Veloma volana. Tokoa moa zaitra ny anarany. Ary maninona ny sampandrosondry izy fa avelandry mipitrapitra mandeha mody fotsiny. Aleo izy andeha fa tsy maninona izany izy ry nentoa. Efa fomba fijery mihitsy ny mipitrapitra kely iny. Sy ho tsara fa na volana ery indray le nentoany a. Inona indray izao no mety ho finosony izany fahatsorany izany any ambadimbadika any. Mino fa tsy maintsy tompontsoa angamba. Aleo andeha izany fa efa milamindamina indray volanao izany. Mandra-pahatonga ny devolony le ramatoa. Volana, hiditra n'inona any? Avy aty aingana. Mila fanazavana kely tsika androany fa tsy adalandry mihitsy a. Ary naninona tampoka teo ary nento. Izany efa mba saika andeha akaina kely fa tena fizaky ny lalana feny amin'ny hopitaly nakaty. Zanga miteny andrio hoe mijajirika fotsiny ao. Avy aty hoa? Avy aty tompoko. Tsy residesiko ohatry ny olona malemy tombo mandeha. Sao vao tonga eto aloha keto. Tsy mbola tafaferina tsara ny heriko nentoa. Tsy mbola tena salama. Dia izay no mahatonga miadam-pandeha ohatran'io. Marina tsy mila ikisako tony. Manoatra lavitra no ny sokatra. Dia ina izao no atao eo? Tsy mahalala izay tokony lazaina. Mifona azy nentoa. Hifonako aminao ny adisoana nataony setra. Dia manome toky ihany koa fa omeko tazominao karamako fa tsy omeko azy tsony. Izay lazaindry faharoa izay mahaliana fa tsy le fifonana voalohany. Izy manao adisoanako ndrina andadilady etamiko. Ao mitsangana teo. Mety ny fony mafana izy dia mety nahateniteny tsy voahevitra rea. Efa milaza amindria fa tsy mivaky loha amin'izany e. Efa nalendry daholo izany ny karaha-mandritany amin'ny rehetra tany. Ena ry nentoa. Tsy misy tsony any. Tonga dia omeo aty ary ho tazomiko e. Fa ngai vady dela sady indray. Hita mihitsy hoe tsy mihena amin'ny vadika. Tsy voateo moa indry ny teny hoe anome ny karaha-mandry ho tazomiko. Dia izao sady efa mitady vadi-bolana. Tena izay mihitsy ka. Ka ahoana ary? Meko anao fa ny karamako tany amin'ny setra ny tsy misy tsony. Fa laniny. Sendra nay azy indray izaniko. Ny setsina tokony olona tato an-trano kanjo mivady an'ny olona tany indray. Tsy araka ny zavatra nieritreretiny nentoany iny nalany azy e. Hita fa zaniko mbola hiaro an'ilay gisala mangalaketsiny indray izany ndry. Ka lany sabona tany amin'ny hopitaly ilay vola fa tsy lany akory. Zaniko ve dia mba ho marina. Ny asy ndry efa iray volana sy tapany ko marary 2 andro any amin'ny hopitaly ndry dia ho lany daholo. Raha lazaiko mazava tsara izany dia lany tao anatin'ny 2 andro izany ny karaha-mandriana andritry ny 1 volana sy tapany.
Tena izay mihitsy ry Nenitoa. Ka raha makely anie izany lano fitianana andreto fanafody reto sy ny pitsopitsony rehetra tany amin'ny hopitaly nandritra izay 2 andro izay. Dia inona fotsiny izany? Eny e, tsy ataontsika olana indray izany fa mandeha miasa indray izany ry izany manomboka raha-pitsoko. Ie, ezaka hiferina noho ny asako mihitsy aho manomboka raha-pitso. Akahakaina kely aloha izao dia mba afaka miasa tsara raha-pitso. Akahakaina hoe e? Ie. Nofy anie izany. Efa amiko ve tao ny lamba maloto rehetra dia sasao daholo. Ndana ny tany kosa sainy tia fa tovo avovoaka izy teo ka sao misy maloto ny lamba netiny. Ry Nenitoa. Efa ny anatiko ve tany ny vovon-tsavony sy ny savony e. Dia koseho tsara dia ataovy matio. Mbola foa avy any amin'ny hopitaly anie zary Nenitoa e. Araka ny lazaiko anao teo dia tsy mbola tafaferina tsara ny heriko manontolo. Izay mahatonga na mamindra sa dia somary miadana. Eny e, ka tsy maninona ny ena atondry miadana ihany koa ary le lamba raiko ve tao e. Tsy misy lamba maika anaovana mantsy amin'ireo. Ao, batao any amin'ny bassin dia ahany mihitsy sasana. Reraka tanteraka izany. Tena tsy namelany Nenitoa raha tsy nandeha nanasa ny lamba ny zareo taty. Kely dia kely ny heriko izany. Inona ry nataoko e? Dre, ary fa maninona ary ny olona mijerijery be aty amiko daholo e. Fa maninona? Tsy reto mpanasa lamba eto reto ihany fa na mpandalo ihany koa aza. Andrasan-dalo ity fiara iray ity dia ararotokotelina ny fitaratra izay poziko. Ronandro, tena feno-drabeka ny tariako fa tsy tsaroako akory. Mandeha ran'orona. Sady tao mandeha be anisandrazany e. Efa ela ihany nandoniako an'izy tovovavy tsy fa tena hitako mitovy be amin'ny volana daholo ny fihetsiny rehetra. Raha tsy zalo miandry azy tany amin'ny hopitaly nandritra azy 2 andro izay sy nanatitra azy tao amin'ny tranon'ny Nenitoa tamin'ny maraina dia tena tsy nisalasala mihitsy any laza hoe tena izy. Lalina izany raha fitoviana. Feno ranotarehan izy izany. Ohatran'ny hoe avy niady ny famely totombro izany. Fa tena avy ny famaly sy ny ady aman'olona tany mihitsy angamba io. Mety nianjerany akaraboka tamin'ny tany angamba izao ny antony nampanditsaka-janona an'io raha io. Malo izay nampanarahany dada any no hovidiako dia andeha fa tsy hivako lohan'izay adin'olona tany e. Raha ny ady mpanasa lamba eo amin'io bassin io dia tsy mahagaga intsony fa misy mifamaky vava mihitsy, misy mifandringo bolo. Efa nisy mifanindronantsy mihitsy aza teo. Izorako ny lalako sao za indray no voadona ny fiara sy ny moto ety an-dalana ety. Efa miverina aty fa mbola io ihany izy. Dia izy fitoviana be tahaka ny inona kosa. Tena resy lahatra fa hivolana mihitsy io. Setra na mandrambaramba zany masoko dia fantatro ianao. Volana? Fa inona no ataonao aty e? Manasa lamba ny Nenitoa ary setra io amiko vetamenamena io. Volana? Io lamba misavovona be io ve? Ie. Tsy mbola mety amin'ny fahasalamanao nge zao fa ajanao ny ry volana. Tahian'Andriamanitra ianao.
Aza dia manao zavatra tsy ampy verana toy izao rery volana ka Fantatro tsara mihitsy fa tsy hahavitany velivy. ka raha najanona re. Ka niterenina eny tonga sary setra tsy maintsy vita ondro sasalambo ireo. Fa somba efa tsy misy fomotebo-tsony kosa ary le raha matoa inona dia kely azy famononanao nge zao ry volany tena mariny avy aloha dia ndoany aminay Tsy maintsy ezaka mitandreo ary setra. volana Mitatra zavatra hafa eo reto raha tsy vitako eo. tena tsy hitako intsony izay ho lazaina aminao ty ry volana. Ny ansisa mba hieriko angamba dia ny anampy anao anasa nyreto lamba. Zany maivana daholo ny tenako manontolo mandreza-teninao zany. Sao dia ndrana aloha ianao izay vao hobedy aty eo ihany koa mantsy. Eny tena nyrahana mihitsy aleo aloha teriko vetivety any an-trano aloha reto zavatra nasaina nyvidiako reto dia miverina eto rehefa avy eo manampy anao. Mandeha ana re za anao izay kely vitako na dia reto solipondry zareo reto fotsiny any asa. Ay hatramin'ny tomokona rehefa nosasana ty tena fanaovana tsintsin'olona mihitsy zao ry volana. Mivery ianao vatana fa tafa ohatro zao. Nefa fakany anao inona moa ty iza raha tsy manohatra ny ataony ianao ry volana dia ho ataony an'izao foana. Ho hitanao tsara fa ho ataony fanao zao. Tsy manana hery hoentina noherana azy ary setra. Avelo aho izy anao ny ataony iny foana. Rehefa tonga saina izy dia ho tsara hoe tsy mety ny ataony. Roviana nefa izy no tonga sainao ianao tadidio fa ny tenanao manohatra ny tsy mety ataony no mahatonga saina azy tsy kelikely. Ahatsiarovany tena fa diso izy. Fa raha tsy miteny ianao dia everiny fa mety ny ataony ary dia tohizany sy ampiariny aminao eny foana zany. Eny marina mihitsy aloha izany rehefa avy eto izy nandresantsika fa andeha hody vetivety aloha anatitra an'reto zavatra nanirahana reto eny ary vetivety ihany dia tonga efa tsy lavitra akory ny tranonay mialeto. Fa hoaiza moa ianao iny azafady iza nanome alalana anao hiditra ato am-piasana ato. Manao ny bebe izany hoe efa mpiasa tato ihany aho fa narary dia tsy afaka ny asa tompoko. Andrasana sikirina ianao vao mahalala mitaizy antony tsy nesanao zao ny asa tsy miandro marary ka dia miala atsiny aho fa tsy afaka nandray anao hiasa tsoa zay. Fona re tompoko aza dia atao ohatran'izany madama. Hoentiko daholo any iny taratasy mpanafody rehetra nampiasaiko raha tsy mihinana rehefa niditra hopitaly aho za sady alainao andany fotoana amin'izany ampahafantariko mazava aminao fa zay dia tsy mila mpiasa marary lava. Ka tsy sitrapoka ny tompoko na tonga narary fa vokatry ny arerahako be loatra tamin'ny asa nataoko tato ihany Mengavo re bebe aza teroana re atompoko aiza ndray nahita asa vaovao azolony tato fantatry zaniko tsy ajaina ny asa za madame Lucie dia tsy mba miverina amin'ny fanapahan-kevitra efa niraisiko izany. Efa iny manao fitafiana netway azy iny ny solonao ato. Ndray tena efa fosolo tokoa marina. Dia inona re izany no ataoko inona moa fa tsy mandeha mivoaka miala ato izany. Hitanao reny sécurité mivezivezy ato anatiny sy leo ivelany ao reny. Eny tompoko. Reny no saiko mamoaka anao raha mbola mijanona eto anoloha teto mihoatra ny 3 sekondy ianao. Sécurité. Oka amin'izao madama. Oka amin'izao fa andeha hivoaka tsotra amin'izao raha ianao bitika azoko zatona toy io mantsy tanakilany fotsiny nampiasainy mibata anao miala ato. Andeha tompoko. Veloma bebe Tsy tokony mbola ny ampiasana ve no tokony ahitana anao amin'izao ry volana. Voaroka tany fantatra Andriamanitra mihitsy izay mahasoa anao ty nataony
lalao izany taminao satria tsy zakanao ny asa tao amin'ny orinasa io. Tsy marin'izany lazainao zany ry Setra. Fa hoana indray e? Tsy te ady-hevitra be aminao ny amin'izany aloha aza e. Any tiako ataonao fotsiny dia mba reso mora angara amin'ny setony mba handray hiverina iaso indray a. Manino ianao tsy niteny intsony? Ka miresaka aminy ve? Tsy noho ny adalana nataoko anino nahatonga voaroaka fa lesana rary iny e. Izay nantony nandroan'ny bebe atao. Iny ange ny tena tompony orinasa io fa Tony dia vinantony e. Rehefa iny no mandroaka dia tsy ho tafaverinao izany intsony mihitsy ianao. Aza vao amin'ny raha misetony iny nahazo ahy dia mba hiangavy izy hamerina ao ry Setra raha mba mety a. Tena fahalalana tanteraka ane ahy e. Tsy hitako intsony izay hitondrako ny tenako. Mino fa iainanao izy satria nareo mpinamana. Eny ray ariko. Ary ianao ty hoa inona tokoa nataonao amin'izao e? Miasa sa mianatra? Sady tsy miasa reny tsy mianatra ary volana. Efa vita ny fianarana nahazoko permis de conduire dia janona kely indray aloha mijery an'izay atao manaraka. Sambatra ianao mbola velondray aman-dreny dia afaka manao ohatr'izany. Mikalapina manao izay tiana. Tsy misy manery amin'izay tianao atao fa te hianatra dia mianatra, te hiasa dia miasa. Ka tena farahidiny indrindra amiko izany tereny izany raha amiko manokana aloha e. Tokony halalaka amin'ny safidiny tsirairay. Izany tokony ho izy dia izay tokoa. Saingy efa mifanohitra amin'izany mibetsaka ankehitriny e. Masika be ve ny teniko raha ilaza aminao hoe efa safidinao mihitsy ny asa ao amin'ny orinasa io? Inona mbola mahatonga anao hiteny an'izany kosa e? Fantatrao tsara ny tranga iainako, nefa manina ny lasa mahavoaka teny toy izany ianao? Satria efa hitanao fa tsy zakanao le asa dia mbola misafidy ny iverinao ihany ianao. Ka tsy maintsy ry Setra. Tsy misy orina fa azo hisafidianana ankoatra azy. Mbola maro be ny orinasa ary volana fa aza maty akazo tokana toy io a. Raha ny hevitro manokana dia malaina na ny hiresaka amin'ny Tony ary. Saingy noho ny safidinao dia tsy maintsy ataoko izany. Zao toeran'izao moa dia orinasako. Fotodrafitrasa tsy zarazara, ny mpiasa vitsy dia vitsy. Nefa ange dia mba olona manana maha-izy azy ihany ny tompony. Zaho koa ny asa saina amin'izay fananan'olona eto. Aiza ary izao Tony? Mino fa mora hita iny raha vao mandalo io satria olona vitsy kely no mifamezivezy eto. Iny eny misy fiara vao metitra ny vavahady. Raso hoe iny vetsy le Rahavozana. Ny Tony io mitondra fiara fa le ramatoa eo akaikiny. Dia ataoko ahoana koa moa izany ny resaka amin'ny Tony raha tsy misaraka amin'io ramatoa io ialoha. Manondronondro aty amiko ilay izy izany. Iny fa midina manatona aty amiko Tony. Tsy azo hijorojoroana hono eo a. Efa misy soratra mivandravandra be nge io arinanao io e. Eritreretso ry Tony fa ialahy mihitsy no andrasako eto e. Tena tsy mamaly ato nefa toa mandinika be izany. Efa ny sorany moramora ny solomaso mainty nanaovany. Oe ay ve Setra ty e. Zah ihany ilay tsy tiry Tony a. Me mahiandreo manalina moa izay dia mitady tsy ho fantatra reo tsoniko. Tonga dia vatany ny resaka fa azo ilozana manany any io letsy e. Inona ny tadiavany lahaty? Ka izany anga ho vita vetivety eto am-pitsangana eto ry Tony a. Ny tena tiako ara dia hoe tony sy milamina tsara tsika amin'ny resaka fa tsy mahay maika ohatran'izao. Fa resaka momba n'inona izany e?
mitady asa ngay lasa hoe ahoana karaha misy mo ato maninona fa tonga dia ataoko e ato indray letsy ny asa be deaibe a ela andray azany mety tsy arakako anisan'izany fa momba volana ny tena antony ionantsika ihany koa e volana moa le sipan'lana ampidiriny lany asa ato iny fefa tsy miasa ato ntsony izy am'izao dia averina hiasa ato ndray fa maninona izy ny ala dia hiverina hiasa atao ahoanandray e tena mbolo lava mihitsy tokoa ka izany resaka izany ka aleo tsika amin'ny fotoana manaraka no miona dia tsy atao aty amin'ny orinasa fa nivelany ihany ka fa fotoana manaraka roviana nefa izany e ko maninona moa na rariva ary mitsena ny zandriny ka ty any am-pianarana dia aorianan'izay tsika mivalapatra amin'ny resaka tsara raikitra ary izany e eo amin'ilay toerana nahitako an'la tamin'iny izany raha riva efatra sasany ano any izay lety izany fa rariva efa tezitra be ny raha fozako dia tsy mitsahatra mampaneny korina zay izany letsy e Boltsireny tsikitriana reto avy ianao hipetraka eto fotsiny za ihany mahazo maka an'ireko eto zay fa mandehanako izy amin'izay ny asa e tsy tialan'ity ve le ndrako indray mandeha iny tena moa izany mbola atrony ato indray sarotsy miasa ny izany fa mipetrapotsiny fa nahita dia modina andray serpiazy ataoko mahalala ny anaraka io an'io nefa raha hitabataba-ny tokoa asany sao dia hoeno n'ilay mpanjifa vaovao avy any amin'ny faritra tsy amin'ny fikilany atsy izy atao amin'ny rasa monina merina no hitrato indray e aleo ny responsable production anontaniako dia ho hitako izay nampezitra azy tato tonga dia horoahako isolotoerana azy manontreraka mihitsy ny tena tanjonao tirotonia fa misy inona ry maman to tezitra be amiko izany ianao nisy zavatra tsy nentina ataoko nga fa maninona moa izany mbola naverinao ihany le mpiasa vavy fandoako iny manamaivana ny azako sy mivoninahitro manoloana ny orinasa ne izao ataonao izao e tena azafady ry maman tsy tao an-tsaiko mihitsy izany anetry ny aja mamboninao hatrao manoloana ny orinasa izany e tsoroko aminao aloha fa raha mpiasa tsotra nanao toy izao tonga dia nindroako e tena mariny tsy masiko atakandro mihitsy ny angavy tamiko izy ry maman mba hiverina hiasa ao noho ny fahasahiranany dia nekeko e izy raha teo ihany koa moa tsy voaroaka noho ny adosoana goavana fa noho ny absence nandritry ny ora andro ny dirany tany amin'ny hôpitaly na adosoana goavana na tsy goavana nandraoko azy dia tsy azonao atao mihitsy manao an'izany e azon'ireo mpiasa rehetra reo izany dia anao tsy rambona ny asany daholo ireo aza atao fandroany tsony toy izao dia fariteny azay mifona fa tsy amin'ny herina tsony rery maman rehefa nataonao ihany izany dia roa ilay mpiasa vavy ray nampidirina isolo azy iny lasa telo vavy matsy zareo ny toay azy dia lasa tsy miasa tsara fa mitatakolaka fotsiny ny sasany voaray izay ry maman ahoana efa vita daholo ny zavatra nasaiko nataonao androany efa milamina daholo ka kosako efa ny sakafo ny ekena sortonsa efa avy ninana ry zareo feraka izany andeha trotrosakely aloha va tero any amin'ny efitraniko ny sakafo kortonia eny ary maman aleo karakalay kely vetivety dia ateriko any fa karakaraina ahoana angatsy hoe efa vita efa vita mihitsy ka fa le loka zao no mety efa nangatsika dia ho afanaiko anaty micro-ondes vetivety
Zao avy kinjiry volana vao miditra ny trano. Vita ny asa vao mahazo mody angerina iny toa e. Na dia efa ora fidiana aza ka tsy mbola tonga ny olona andimby anay asala dia tsy mahazo mandeha izay. Ry velo tsy mafana e. Eo hoe soroko ty akanjo be andry ity aloha. Misaotra ny toa. Dia manatona latabatra dia misakafoana aloha vao mandeha maka enany. Amin'izay tonga dia matory fa tsy mivezivezy be intsony rehefa avy eo. Tonga dia mipetra andry fa karakaraiko ni. Aza misahirana rehefa avy eo ataoko e. Tsy misahirana izany aky ndry ary mba rerakako. Miverena mipetraka eto fa karakaraiko Tsy mandehandeha ho azy sao fitsiky ny to zao. Mety ho inona indray re? Sa zao ve izy vao tena tonga sena tokoa? Isan'andro masy dia izaho reraka avy ny asa no mbola mikarakara ny lakozia ato an-trano. Zao nefa efa sady masaka ny sakafo, voasasa ny vilia, efa milamina ato an-dakozia. Tonga dia mandeha matory tokoa rehefa avy mihinana izany avy eoko. Ireto ry volana atao ny sakafo Misaotra ry ny toa. Tsy maninona vera sady miresaka tsika no mihinana ndry? Tsy maninona fa lefaso e. Misaotra aky volana. Finona ny antony isaoranao azy ny to? Fa zana n'inona? Raha tsy nisy an'ilay karamandry iny dia tsy feno ny écolage ny Saint-Tia. Efa tsy voaloana andritra ny volana mantsy ny écolage. Moramora ihany ky fa tsy misy mamaika io ho any milamina sakafo ndry. Za tsy nanantsona ry ny toa. Fa ahoany? Tsy tendringa le loka? Tsy hoe tsy tiako ka efa voka. Tonga dia mandehana matory ary ndry izany fa oriko reto e. Saromako tsara eto reto dia rehefa anao nandraindray amin'ny alina dia afaka misangana mihinana. Maiza minona Lesia. Masa mamosanako izany fa atao ahoana izao ny anjara. Misaotra azy teo makasitraka indrindra amin'ny fampiononany. Tena efa elitsika atrinoana noho ny asa dia sao aty miforindranak sotra efa mifankahita. Tsy misy isaorana izany Lesia. Vao tonga maly avy any Bordeaux mihitsy io mantsy naraka ny fahafatesan'ny katy zanaka reo dia tonga dia nakaty. Mafisaozy teo tsy ho arainy sao tsy mbola mahalala ninina koa ny aranao-dramana. Fa tsy azo no WhatsApp izy na appel messenger. Efa natroko fa tsy mandeha. Asa koa izay zavatra mahazo azy ihany. Aza lefa lavitra amin'ny fisainana fa mety variana amin'ny asany izy. Andrama tsy matetika ihany zany aza. Azonao atao mesazy ihany koa anie dia hitany avy hatrany rehefa manokatra ny kontiny izy. Izay mihitsy angamba no ataoko izy teo. Vahono izao moa tsika vao tafaresaka fa inona tokoa moa izany nafaty azy io e? Maty tampoka izy teo tsy narary izy tsy naninona fa dia maty tampoka. Mijanona tampoka izany ny fondra izany Izany no tena hoe tsy nisy nialana nenina akory ka izy teo tsy nisy vola ny alana ty ariary aza nefa ny vola mitrovona sala amin'inona. Fomba fahafatesana ihany no mamely tampoka tahaka an'izao Lesia. Tsy atao mahagaga izany. Ary mba izy hoe tovolahy tsy miala eo akaiky ny razany katy io mihitsy. Trony izy teo io ny olo tiany katy. Katy efa nanambady? Tsy mbola natao raharaha izy ka. Za mantsy mba gagako. Raha nisy an'izany dia tokony naraka. Mahatritra nora lesanako izy teo tena folaka andatony. Tsy misy mangidy noho ny mahita zanaka mitsitra manoloana ny teny izany Lucia. Manonona ny teny fampahirezana ho anao hatrany aza misosoka lahelo tsony izy mianatra zandry ny rejerena. Tena marina izany teninao izany. Tena manana mana tokoa izay azo ary manana anao ary tsy ho voafarinay mihitsy ny soa nataonao taminay. Dia ho anilanay foana ianao nanontrona anay na ankasoavany sana karatsiana.
mpinamana efa asombola kely mihitsy eny izay sy joary vadinao Lucie. Mifanohany foana izay ireo lahy na mora na amin'ny sarotra. Tena neveriko rahalanjo ary mihitsy eny ianao io taloha kakasy saika tsy nino aho tamin'ny fotoana lasanjo ary fa tsy mpolalala raitra-ponareo. Tsy anao rery mifanina tamin'izany Lucie fa efa olona be dia be. Tohizatsika rehefa fendresaka teo fa misy olona ho avy amanga reny a. Ie, izaho raha teo tsy moto fa mijanona atika. Izay nalalako anao hatramin'izay teo misoatra mifanontsonany. Tsy misy zorana izany Lucie ary mankina izay fa efa retim-bitreto ny mpamangy. Vitiny ny fandevenana ny Katy. Tsy nisy alahelo mihitsy tato anatiko raha ny amin'ny nahafatesany. Raha ny maso terena irotsaka fotsiny ny dia alahelo amboarina. Ny arembe votsitra ihany ny tena nibahana tato an-dohako. Nanenina tsy tokony salasala mihitsy aho tamin'ny fotoana ny lazany Katy fa ataony mariazinay. Zaho indray no nangatakandro lava. Izao tsy vita fisoratana taminy akory dia maty izy. Tsy mandova na dia tapa-panjaitra ray aza. Ary ny tena loza dia manomboka mitady ho raisin'ny rafozako toy ny mpiasa ho aminy azo. Ahoana amin'izay moa izany no tena momba anao ity Estonia? No momba ahoana fa tsy azoko. Tsy manakana anao an'ity Estonia. Afaka manapa-kevitra ianao mitady izay anjaranao fa efa fitatra hoe momba anareo sy Katy. Mbola tohana loatra amin'ny foko ry maman. Tsy mbola niserana kely tato an-dohako akory na dia ny an'olony toerany Katy aza. Tena tiako ane izy indro maman. Tena tiako. Estonia, mila mitsaka ianao. Ny fiainana efa fitatra fa ino mbola mitohy hatrany. Efa fantatro mihitsy izany ry maman. Saingy na izany aza tsy mbola nanana eritreritry ny andeha mihitsy ange ahy. Ka izay mihitsy no tiako fantatra izay fanapa-kevitra izay. Sahitrany mantsy ianao dia omeko karaha mitovy ampiasa rehetra amin'izay manomboka izao. Nizay ara fa nivadika ny lasa Estonia. Zay zany ny takalo ny fitiavako anjanany toy ny voangory tatatra amin'izay. Izy menata efa zatranao ilay makazo ireo any am-pianarana dia aleo ianao mijanona ho mpamilo mitovy amin'ny Claude Chauffeur ihany. Mety aminao izay? Sa ny amin'ny orinasa misy posta mety aminao? Ahoana re zany? Aleo ary hijanona ho chauffeur ihany aloha dia hitako eo ny toyany. Tonga dia mitovy ny karaman'ny Claude Chauffeur ihany ny karamanao Estonia raha sy nisy sambolana. Tsy maninona ka, mety zany. Manomboka izao ihany koa dia miala ato amin'ny efitrano Katy ato amin'izay ianao no mipetraka. Aiza zany any nipetraka indray? Mbola misy efitra malalaka ao ambadika ilay misy ny trano gardien io dia ao ianao no mipetraka. Inona re zany zavatra rehetra lazain'ilay raha matoty zany? Chauffeur zany manomboka izao. Mipetraka ao ambadika ny trano gardien. Dia izao ihany koa saika diniko a. Mbola misy inona ndray ary. Rehefa andeha sika vao tokony any aminao lakile amin'ny fiara fa tsy tazominao tsony a. Azonao izany mitovy amin'ny ataon'ny Claude Chauffeur mihitsy. Tompoko. Sao dia efa diovy ary aloha ilay efitranonao fa toa nametrahana koa mamborona vonon'andro fety tao taloha ka mety mbola mila diovina. Mety misy tena koa na tsy fantatro hoe efa nisy kosoana janona ihany koa atao raha tsy diso ako. Voray madama.
Setra oe fa ilahy ihany tony fa zaho indray le tsy avao mba nahita lana andeha tongotra aza matahotra fa hita andeha tongotra foana amin'izay lary Setra fa hoana le ty nitsongolokako fa nitsongoloka hoana le tsy fa tsy azoko a ka efa hoe zany ko maty le tsy nakiziko a maty ve ka ty eno a efa herinandro mahery teo zay no nandevenana azy zany ve letsy mampalahelo letsy zany oko mamangy amin'ny fahoriana letsy zany fotoany tsy misaotra letsy ve nareo ty mba nalahelo azy ihany rehefa maty izy ny fahanaratsianareo azy tahaka indrinonako nylika aza ve letsy raha maty mampalahelo ka maky avefa olona aza misosoka alahelo tsony lesa fotoany za letsy aza atao an'izany fa tsy malahelo azy zany ny arembe votsitra zao ny le tadavany hevitra ny famerenana azy ay tokoa moa tsy fitiavana ny rahan'ny latamo fa ny arenany ko tsy iza koa letsy no tia olona ohatran'ny salamireny ka tsy misy hevitra tsony zany fotoany ataovy toy ny avina mo fotsiny lady avy eo taitra dia adiny daholo zany rehetrarehetra zany ka tsy mety letsy ry Setra angamba letsy any an'le zany amin'ny faravavy kely any le mianadaha kely tsy nahy la reny ve hortense moa aza dia efa mipapy letsy sy vetivety letsy dia ngeza tsy mifahavoaza lany io mehezako fa le alahelo karianao amin'ny la mihitsy ka inona roa elany ataoko eo aza mety hatra rembe vavy zany fa miesa miary raha asa letsy ny natafavoaka ry Setra efa betsaka mimpanefoefo ny olona mahay miketrika ihany ny tafita fa tsoroko amin'la zany teneniko amin'la tsara fa tsy ala maina amin'izany tsy maintsy mahita hevitra foana tandreny fotsiny manao tao foana fa dia any atahamora vao mijanona mandiny tsara ihany keo vao manao zavatra enjana lesiny mahazo miraisiny le rafozako toy ny mpiasa tsotra ao zao fa tsara laza ve le ty koa zany dia tsy hitako ihany ozy ty ry Setra zao tokoa ny saika adiniko ahafary tsara le ankizany lahy iny tsy kilavaka sy asa tsara fa tsy afaka miditra amin'ny aferany izy bebe any intsony itony ary any hoe lasa mpiasa tsotra ohatranao koa voaray letsy raha riva ihany zany dia ampitaiko any aminy any fa manina mipetraka fotsiny ndriny efa ny trano maloto tena tsy vitako tompoko fa tsy vita hoany marara daholo ny fataoko sy manontolo ny bebe manina ka tsy tia alala fotsiny fa tsy maintsy manadoizy maloto re zay nanakaranako any ato amin'ny orinasako tena tsy vitako bebe sarereny nanatoy ny orinasa manontolo raha mifatsotoale ny toyage namako re azany olona tsy atapesana ny tombokinoniny ry zao mety dia diovy daholo zay maloto sara zaraina foana anao amin'ny volan'ny orinasa sady tokoa anao azy rehetra tompoko saingy tsy arany haiko zany zaza valivaliana fa mandirana mahatovy lasy Lucie miala tsiny fa tonga dia hevitra fa tsy nampandrosoa le sécurité tao tsy misy tsiny de sana avy teo mbola mamolaka kely an'ity mpiasa lavalamosiny ity tadatoa volana ve sa mihitsy tery tadatoa teo aty fa angano fantatro io izy teo zanaka nabavy keo Lucie fa nga tadatoa ihany koa miasato manina ny tsy hitako mihitsy hatramin'izay nefa zay fa ela ihany ny tato mitsangana aloha ianao teo ao tsangana za voasaika hite mihitsy eto amin'ity sezako ty aloha asena mipetraka azy teo sady eto mbo mahalemilemy tsara mitsangana ho aloha fa aza miviretaka be tsy
Tafatsangana tsony ary tadatoa torovany ampisanana loatra. Io fa pinendry hitsangana teo e. Avy matoloha tanana izy ry teo a. Eto amin'ity sezako ity izy apetraka aloha e. Eto, Zay. Misaotra. Tsy misy sorana kia. Io misy rano eo amin'ny broky raha isotro indray. Misaotra tompoko. Fa tsy mbola mivalinao any ny fanontaniako teo ry tadatoa e. Piasa tangava ianao. Tsy miasa tady volana. Namako io madama tompony ty orinasy teo dia izay no nandehanako aty. Tena sakako ny asako atao ry tadatoa. Eny e. Ao fa ambariko ny toerany. Le lasa bomboratra eo izao paosy leson tiny. Tsy voatery tompoko fa rehefa mba tsy asa mafy fotsiny dia azoko atao. Aletrany efa miaritra mafy eo amin'ny tomari dia aty ihany koa mbola mizaly ihany amin'ny asa. Dinihana momba zao fa makaina kely azy aloha e. Jalo tonga dia andeha amisatrika azy teo ao. Ndao ary. Tsara voatoro. Tena tsy mitezaka teo aloha tsy milazako amin'izao ry sitra. Mifanohitra tanteraka mihitsy. Mifanohitra tanteraka hoana ry tsara. Hitanao, le nataoko teo aloha asa vatana. Fa zao asa saina no nataoko dia tsy mandreraka be tony teo aloha intsony. Ao amin'ilay orinasa misy anao ihany ve nefa izany e? Ie, ao ihany. Finina koa no nampiova hevitra andry zareo tao e. Namany tadadoana akaiky le tompon'le orinasa kary setra. Dia ry zareo mety mifampiresaka tany. Na ny karamako ihany koa ary any izao efa nampitomboy e. Dia ny mpiasa rehetra no sitraka n'izany fampitomboana karama izany sa ianao rery? Za rery ka. Ny olona rehetra mbola mizaka ny tseran'ny aina daholo aho. Izay mahalala olona ihany izany no afaka misitraka ny zony eo amin'ny orinasa io. Izay mihitsy ny taloha hatreto e. Sady ny ao amin'ny orinasa iasana io ny fianakavian'ilay madama tompon'ny orinasa daholo no mitazona ny paosy ambonimbony ao. Indray fa tsy mahagaga ary volana. Ary aiza ho azy ondra io no mipetraka e. Nisy fotoana niandry an'izay fotoana andalovanao hiasa fa tsy nahitanao nandalo tamin'ny lalana avy any amin'ny antohanareo intsony. Dia azoko sendra sendro izao indray vao tafahoana aty. Nanofatra maro setra. Tsy vitako tsoa mihitsy ilay mipetraka amin'ny kavana. Hanomboka leo tena amin'izay ako. Tsy iankina namin'izana amin'iza tsony. Tena niova be ianao ry volana. Tena tsara mihitsy ny fanapahan-kevitra rehetra niraisinao izany. Mbola tsy hitanao marina moa izany ny toerana misy a? Ie, mbola tsy hitako. Ndao ary ianao raha androso any amiko e. Hevitra ty marina dia andry an'le zandrany ka ty mbola kely eo tokoa ve zany za hiditra amin'ity bebe faraneny ty tena ohatra mbola ho ela marina aloha le zandrany ka ty ireo tsy aloha ranga ty bebe ty ny karakaraina manja mihitsy madamy zany androany Zany misaotra taonia. Mandeha makaiza zany tsika? Ho any vatrika fa misy fanasana vozeko any. Ay, hitako moa madama no metimety be ko. Fesan'andro zany misavoritaka.
tsy zany bebe fa tsy zany mihitsy ny tiako tenenina ka manjakely foana ianao na dia efa bebe ary fa androany tena miavaka be mihitsy ohatran'ireny hoe mbola tanora kely ohatran'ireny tena mbola tanora zokiny ohatr'izay ny fahitako anao amin'izao azy ilaozana mandeha eo sy teo fahalalana jerena mitondra fiarana ianao efa haiko tsenjery raha izay ny lalana mandeha ny vato fa aza manahy ianao fa ty Antony atao inona ary mifehako anga voakitoko izy teo azafady bebe fa nanendra vitesy aho dia voakitoko za masosotra ka ary tena tsara be mihitsy ange zany zipo anaovan'ny bebe zany efa hoe ny lalana ho ajerena aitoko moa fa mba aiza tokoa ny vadiny bebe ty ohatra mbola tsy hitako mihitsy hatramin'izay ataonao inona nefa izy ka ianao io koa ve hoe tsy miaraka amin'ny olona ianao nge manan-katao inona ny tiana ho atongavana azy Tonia efa hitako mihitsy anefa hafahafa vitesy fijerinao izay tato ato tonga dia efa taniko ve lazao mihitsy tiako ianao izay no anton'ireny fihetsiko ireny inona tsy tahotra tsy enatra fa samy lazan'izany amiko ianao ka zany efa tsy niraisinao toy ny vinantinao tsony fa efa niraisinao ohatra ny mpiasa anao dia izay no asaiko mitory fitiavana aminao rery bebe tsy misy saina ianao Fotonia atranono fiara atranono a fiara sainao ve mareniny atranono tsy apakana sisa zany fa atao eto ampovoan'ny arabe eto atranono ao atranono dia lasa ianao mivoaka miala ho ahy ianao teo mela ianao teo fona madama fona rery bebe mela ho ahy ianao teo amin'ny familiana teo fieny ary aniny ny vakotra ny orinany midina ianao midina mihitsy fona moa madama fona re ary bebe lasa ianao mandeha fa tsy mila anao andeha hitrena ny vatroka io raha tiana ho fantatra fa tsy hamonjy fanasany zany dia mijanona ihany ao arinao ihany raha teo ataony maivitra hitritriky anao mantsy izy ok aleo ary ahidiny janona ny fiara madama ary voainy anazy elo bebe lasa mandeha any Sisa ny farany mianaka satra mitafandran-karama ny volana loatra satria izy daholo ny antoka ny lany rehetra tato indrindra mofa ny écolage ny Saintia inona moa zany fa dia tsy maintsy mitady fika hafa ndray tadiavana vola enzana ihany za kosa dia tsy asa itsemboko izany mihitsy fa tsy maintsy mitady fika tadiavako volako zay tsy maintsy mahita tao aleolohany amin'ny fianakaviana mba hitantasy azy atao olona viatsy fa miandafy mivaravarana aleo raha tonga dia tsaitsaika heditra moramora ary misy alika tafiditra raha aveo andala tsara ho zany sa izy iny sa ihany ty teo mari marina manahoana ianao ary mba hoaiza ho zato izy
mba saika ilafonjy aty aminao rehefa tena sahirana be izay mianaka ao tena tsy soraisina mihitsy Ilafonjy? Ie. Fa mpamonjy moa zany ny fiantsoanao aty manomboka izao aza mandasa tsony moa rehefa eo tena mizaly ane izay raha azoko tsara ane zany dia volana zany ny tena nikarakara sy namelona anareo tao Ie, izay mihitsy ny tena marina arony tokoa Ie. Fa ngaha efa lany sahady le voadranomasy tamin'ny Justina sa toa zao sahady dia nivaly ny fahorinana ampitorenareo amin'ny volana mantsika aleo ary andeha rehefa izay ny teninao farany ka zay koa no mety aminao angambe ngamba tsy mila roahana ntsony fa tonga dia mahay mandeha mitediava asa dia miary dia misasary ngaha izy tolora-potsiny zany eo hita va nrazanahary eny amin'ny vahamaina mekanao maheresa izay zany ndrivo tena tamitalakalery Maria izao moa zany sisa mahazo anay ny fianakaviana manao tsintsina sady manao tsindry falavo ivolana koa dia nalavatranony ara tsy hitako hoe aiza sady raha izy ve mahita amin'izao dia tsy andasako ary tonga dia tsy makantsony sao tia dia mirenireny ety andarana ety sisanazoko aty araroty ary fa aty le menaka mahagaga mety hoanina mety anorana mety ansorana amin'ny aretina rehetrarehetra na maninona na maninona na koa kio na sempotra na sita tony le menaka mahagaga madama tony le menaka mahagaga azo anorana azo ansorana manala ny olana rehetrarehetra na anatiny ivelany mety manala fahantrana koa manala fahantrana tonga anao dia lasa mpanan-karena be tena marina ve zary raha misisa manao tena marina zany ty tavany kely ty zao ampiasainao ty efa mety azonao arena misimisy ty tomobila zao mety efa azony ty zay le menaka mahagagy dia tsy lafo be izy zany izy aloha tsy lafo ka fa ohatriny ahoana re zany atovy telo alina ty tavany kely ty aleo ary ampiasaiko ty dia fampanankiray moa dia oveko volanao ataoko avy telo eny na efatra fa ty raha matoty ve mitapitapy tsisy menaka mahagaga tonga ny andava-tranonao zany raha tsy omenao any vola dia nanako mandehana angafa tsy menaka mahagaga ho aty dara mandehany aty le menaka mahagaga mety anorana mety ansorana manala olana problème rehetra tonga dia milamy menaka mahagaga re olona hatramin'ny aretim-bavonina menaka mahagaga moa ve tsy laza ny sisartony na manevika na manindrona mangotsongotsika mivaritaolana na manaintaina marary lamosina araroty zareo marary valana na ohatry ny saraka na manevika na manindrona na manaintaina na manaritsaka marary andolava na fanina matetika tansio miakamidina na maninona na maninona ty menaka mahagaty mety hoanina mety anorana mety ansorana manosoary araroty ary fa aty le menaka mahagaga mety hoanina mety anorana mety ansorana amin'ny aretina rehetrarehetra na maninona na dia andramako sorana ny tenaka mivata pray manontolo dia hitako tokoa raha lasa mpanan-karena na gripa na sery na saritany na tapitary aretina andolava na fanina maso manjavona ninninina aretina mavonao na anatiny la ivelany dia mety mandeha karangaza ny fiainana zany anorana mety ansorana eny misy madama mipetrapetraka indray aleo nantonana eny fa so dia mba akana dia tavany kely anankiray fotriny olo manara raha nify mandoaka aty le menaka mahagaga madama mety anorana mety ansorana tonga dia sika tsy maninona ianao raha ohatra ka hoe manakitsako mivaritaolana na ohatra zany na sofina mandroatra na marenireny na tamin'ny herinina sy ny zita aretina andolava na fanina matetika kohaka sepika na rivotra tafiditra anaty kibo na manevika manindrina mivarotra menaka mahagaga noalika valahana lamosina na aloha averinandro anga reto etanreto fa tena tsy mandeha aizako efa minefatra azo nefa mbola tsy vakilovy ihany hatram'izao atavany kely ray ara mbola tsy lafo dia mety anorana mety ansorana na maninona na maninona na maso manjavona
maso mangirifirina sy mampirana menamena tsy mahita lavitra na akaiky aretina andolavana fanina matetika hatramin'ny sinizita na maninona dia mety hohanina io na mikohaka na sepitra na rivotra tafiditra anaty kibo na manevika manindrina amin'ilay kibo hatramin'ny aretim-bavonina vavony milolalola vavony misy rivotra. NBS Radio nanolotra ho anao teo izaka ny seran'ny aina tantara mitoy nosoratany tapaporoana ireto avy no nanome aina ny tantara Christophe Rabearmanana tapaporoana Zakarandry miaraka tamin'ny Sofaniry ary Saoly nandrindra lafin'ny teknika Biazy Naive nanatontosa tapaporoana